Iresaka ny tirarahany any amin'ny faritra Ankazo be atray Antsoro be ity sika atry tsy mety mifarana izay resaka izay. Ny zavatra asitsika fanamarena voalohany aloha de ity. Niezaka ninterpellena ny filohan'ny Repoblika hoe aiza ianao tsy miteny fa tsy niteny ny filohan'ny Repoblika satria niezaka namono hafa tamin'ny endrika samy hafa ireo mpiaradia aminy de inona moa zay fomba namonoana hafa zay fomba namonoana hafa nalefa aloha ny Antandroy ny teny le hoe fianakaviana sy ny avan'ilay olona tsy hita razana hatramin'ny Androany ity Mandinisoa zay ny anarany de niteny ireo olona ireo nanao valandresaka mpanao gazety mihitsy hoe grave ange ny zavatra nitranga tany Antsoro be tany amin'le carrière atao hoe Ankaroke de niteny le olona tamin'izay fotoana izay fa tsy nisy fiatraikany zany matoa voaterin-dray ny avy eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika eo nampiteny zany ataotsika hoe nampiteny Antandroy zany na hoe olona avy any amin'ny faritra Atsimonosy niazakazaka nandeha namono afo zany na contrecarré na ohatrany hoe nandeha nanohitra zany any fanambarana nataony retsy avy any amin'ny faritra Atsimo retsy tamin'ny endraraha iny de efa nitranga izay lafiny zavatra izay fa mbola tsy maty loatra ihany ny afo zay ngamba ratsorina le resaka mbola tsy maty loatra ihany ny afo satria na tena marina moa vao mainka aza nyretareta ny afo de iny fa nampidirina ny sehatra indray ireo mpamono hafahafa zany teo amin'ny sehatry ny mediana ny hainao manjery de ireo mpanao gazety zay efa somary nanaovana manipulation ihany tao anatin'ilay raraka any ka mpanao gazety samy mpanao gazety indray no ohatrany niezaka ny fanjinja niteny hatramin'ny olafitra ny mpanao gazety zay natory nandritra ny vanim-potoana lavalava kely de niteny tampoka hoe okitsika hitandrina satria zanaky ny filohan'ny Repoblika ny voakasika de somary misy kely ihany an'izay fahatsapana izay hoe nitsangana namono afo kely ihany ny teo anivon'ny olafitra ny mpanao gazety fa matoa mbola tsy voatery nisy hafa niteny ray taterina de tsy mbola matany zay ihany zany le afo izay natsangany zany afo nirehitra taorinan'izany bourda nitranga tany lisy bourda mihitsy aza zava-doza criminel mihitsy moa le izy nitranga tany Antsoro be izay de ny mpitandro filaminana mihitsy Ngiafo Laurence Rakotomana mihitsy no niditra an-tsehatra rehefa aveo fa nanteny azy Ngiafo Laurence Rakotomana zay mandeha amin'ny lafiny botolo fa hoe tsisy maty tany tsy nisy an'izao tany nisy tifitra fa tsy fantatra avy aiza ny tifitra inconnu ny fihetsiny ity satria manko le vidéo tena nisy feona tifitra tokoa de tsy afaka nandaingy fa raha ny sitrapo zany de niteny mihitsy hoe tsy nisy na mitifitra aza ny tany fa de lasa daholo ny disoina fotsiny tena hitanao fotsiny ny disoina tamin'ny fomba botolo fotsiny zany tsy nisy an'izay de vita tao anatin'le na de te ametra-panontaniana azy tsika hoe voalohany mpitandro filaminana moa voakasika de tokony par d'essence zany mba nangina aloha ny teo anivon'ny Moreg mba tsy hoe mba hoe amelana zany zay mety ho famitorana indépendante na famitorana tsy miankina tokoa andeha amin'ny fomba mangarara ohatra hoe famitorana fitsarana sy ny sisy ray zay faharoa manarakaraka izany de ity ohatrany hoe tonga de avy hatrany de maka ny camp miaro an'ilay zanaky ny filohan'ny Repoblika avy hatrany lay mpitandro ny filaminana ny taria Ngiafo Laurence Rakotomana raha nanao valandresaka ao mpanao gazety tao anatin'izy tsy nefa ny angeny zavatra nitranga de zao hoe le zay teneniko hoe tsy ambona fa tsika teto ange nalalan'le raharaha hatrany ampendoany ary ny erreur-ny rehetra de zao nipotra tamin'ny mpanao gazety ange reny olona avy any Antandroy reny zay vao ohatrany hoe nikoropaka daholo ny rehetra fa tany amin'ny faharoa amby roapolo ny volana febroary nitrangan'le raharaha de tsy nanapony teo anivon'ny fitondram-panjakana hoe andeha hitatra sy lasa lavitra io resaka io de nangingina tany fotsiny tsy niteny tsy ny volana fa rehefa nandeha niparitaka ny nahazo vahana le resaka hatrany amin'ny setra resam-pirenena ny fahitana ny famonoana afo satria nisy article nivoaka tao amin'ny gazety tao amin'ny RFI tamin'ny RFI mihitsy no nivoaka ary niteny mihitsy lahatsoratra tao amin'ny RFI io hoe le rapport des forces de l'ordre confirme la présence du fils du chef de l'État teny antoerana tamin'ny fotoana roa amby roapolo ny volana febroary io raha toko amin'ny teny malagasy de hoe nisy tatitra na fanadihadiana nataony teo anivon'ny mpitandro filaminana manamafy fa teny antoerana tany antoerana tokoa
Ny zanaka ny filohan'ny république tamin'io fotoana io confirme la présence du fils du président de la république sur les lieux tamin'io fotoana izay nisy ny fipoahana basy io de nanjavona le article zay nagagany be sy ny maro tao anatin'izay fa nisy moa sehatra raisam-pirenena reny média en ligne reny zany na journal en ligne reny na fampitam-baovao amin'ny internet reny reprendre nanandray an'le article de tao amin'ny RFI le article nanjavona fa rehefa aveo le article hita tany amina support fa hita tany amin'ny msn.com zao ohatra le article rehefa aveo zay mbola manamafy an'izay hoe confirme la présence du ndrasany teneniko kely anareo vetivety le voalazan'izay tsoratra nivoaka tamin'ny MSN zay raha tsoratra nivoaka tao amin'ny Radio France Internationale ihany fa fafa moa zany le tao amin'ny RFI de zay zany no ndraso ty le izy ty ao am'le latsoratra nivoaka io de no hoe le rapport des gendarmes, force de l'ordre, la cour des gendarmes confirme bien la présence du fils du président à la carrière de Cristal Titane, muni d'une ordonnance du tribunal, accompagné d'un huissier et d'éléments des forces de l'ordre. Il revendique l'exploitation, mais les mineurs contestent les documents. On a dû fuir car des coups de feu ont été tirés, raconte un témoin de la scène à RFI. On n'a même pas pu prendre nos affaires. C'était des tirs sans sommation, sans pitié. Ils nous ont visés. Les gens ont couru pour sauver leur vie. Un membre de ma famille a été blessé par un tir. La dernière fois qu'on l'a vu, il venait de tomber dans un fossé. Cet homme pense qu'il est mort, mais ni trace de sang, ni corps n'ont été retrouvés, selon les gendarmes. Dans une vidéo amateur prise avec un téléphone, on entend bien des tirs. Quant aux auteurs des coups de feu, ils ne portaient pas d'habits réglementaires, selon le même témoin. Zany hoe raha dika ko amin'ny teny malagasy tsotsotra izay lahatsoratra nivoaka tao amin'ny RFI fandraisiny www.msn.com mikasika ny hoe Madagascar, le fils du président mis en cause dans une affaire de meurtre, de milaza mazava hoe manamafy izy nitatitra ny rapport nataon'ny gendarme fa tany tokoa ny zanaky ny filohan'ny république tamin'ny carrière na Cristal any Ankaroka ny Zorbe io nitondra ordonnance ny tribunal izy ary niaraka tamina huissier sy élément any mpitandro ny filaminana mitako hoe anazy io toeram-pitrandrahany io fa saingy tsy nanaiky an'izay le mineur izay zavatra ny teneniny RFI zay na eno isika teto tam fatelo ambroapolo ny volana febroary zay manko nilazako aminareo hoe taraiky daholo angeny media rehetra tao anatin'ny tiraraha ty fa tsika teto amin'ny Free FM mange naharaka an'le vaovao hatrany ampiandohana mihitsy taraiky daholo ny media tamin'ity fa le 23 février dia nijoro vavolombelona teto averiko foana Andriamatoa Irmond Taravelo izay tsy izy akory fa ny mpanofa ara-dalàna an'le carrière ary manana ny taratasy ara-dalàna mikasika an'izany fanofana ny carrière any Ankaroka izany. Teto izy ny tantara mikasika an'izay ary tamin'izay zany hoe io teneniny latsoratry ny RFI no raisiny msn.com io de milaza mazava manamafy ny teneniny Andriamatoa Irmond Taravelo teto zay ny teny an'io teto amin'ny antenne tsy hoe niafinafiny izy na hoe affirmation gratuite nataon'ny mpanao gazety io fa ilay olona mihitsy voakasika no niteny azy teto amin'ny onjam-peo tamin'io fotoana ny 3 amby-roapolo ny volana febroary mbola tsy nipoaka taizataiza le raha tamin'izay fotoana izay fa voatato amintsika irery tamin'io fotoana io de tamin'io 23 février io teto amin'ny anao ny fitenenana de efa nitantara tompoko nilay olona manana ny taratasy ara-dalàna manofa sy mitrandraka n'io carrière io hoe tany zanaky ny filoha niaraka tandro filaminana de tamin'izay fotoana izay raha tadidinareo zao ny teneniny tonga lozy le gendarme niaraka tamin'ny huissier élément de gendarmerie niaraka tamin'ny huissier mbola tsy niaraka tamin'ny Mathieu Rajaonary mampiana tamin'izay fotoana izay fa tonga fotsiny le gendarme niaraka tamin'ny huissier satria ny logika tokoa ary ny gendarme nge mahay an'izany resaka lalàna izany hoe tsy azony zany hoe le parti midiligenté an'le huissier zany ina moa filazantsika an'izany le aty amin'ny andaniny zany mapakana maniraka ny olona maka an'le huissier zany na le vaditany mandeha misinifie taratasy na manatra taratasy arisy io tsy azo atao mihitsy ny miaraka amin'le huissier lalàna izany zany hoe ianao zany ohatra hoe maniraka huissier de tsy mahazo ianao tompo miaraka amin'le huissier any tsy azo atao zay sous peine de nullité en l'exploitation zany hoe
tsara dalany ny asa ataon'le huissier iny raha miaraka am'le olona maniraka azy ny huissier zay ny lalàna zany hoe ntytsika tenenao anatin'izay le gendarme tonga niaraka tamina huissier régulier zany ara-dalàna tsara tsy naka mihitsy tsy niaraka tamin'ny zanaky ny filoha fa nandazany reto olona reto tsy fantatra hoe mikasika an'izany fa alohanareo miresaka amin'ny mpanofan'ny carrière zay manana ny taratasy ara-dalàna Andriamatoa Irmond Antaravelo io zany fa zay tsy mahalala fa zay mitrandraka fotsiny eto resaka taratasy zay tompoko tsy hidiranay fa tsy aleo venareo mifanazava aminy de nisitaka le gendarme niaraka tamin'ny huissier tamin'izay fotoana izay zay vao niditra ntsehatra le élément nentiny Mathieu Rajaonarimampiana niaraka taminy zay nitantarain'le olona teto fijoroana vavolombelona tamin'ny 23 de février 1900 tsy tsika ny namoana zany fa le olona nijoro vavolombelona tantana zay ary mbola nanao conférence de presse izy nanamafisany an'izany 1900 hitenenana zany hoe zavatra tsy misy fironona kory zany resaka rehetrarehetra izany gaga ny tena tiarina rehefa miteny ny filohan'ny repoblika ary tena anamafisako an'le hoe tsy ampy ny famonoana afo nataon'ny force de l'ordre de voatery ny filohan'ny repoblika tenany mihitsy 1900 no nitsangana ny aro anjanany ny problème ao anatin'izay nefa ny raha voajerevantsika fotsiny zay de dikan'izay de ohatran'izao tsy voatsindray tsindro Mathieu Rajaonarimampiana ny voatanisa anatina raharaha somary manjavozavo ohatr'izao de mitsangana anao pompier foana ve zany Andriamatoa Rajaonarimampiana zay le teneniko anareo efa hatramin'ny herinandro hoe satria zany ve tsy voafehan'ny filohan'ny repoblika le zanany de voatery lasa amin'ny filohan'ny repoblika anatina raharaha manahirana eto amin'ny firenena de lasa mitsangana miaro ny zanany zay ve mission mialatsiny zay ve mission nankina tamin'ny filohan'ny repoblika amin'ny mahafilohan'ny repoblika amin'ny marainy azy de normal izy mitsangana miaro any Mathieu Rajaonarimampiana fa zao le niteneniko teo zay le niteneniko teo hoe manana statut ma président de la république aza nge Rajaonarimampiana tsy afaka manao ohatrany hoe ray aman-dreny tsotra izy zany ka hoe nitsangana miaro ny zanaka fa ianao président de la république ary ao anaty palais ianao no mitsangana miaro ny zanakao